Jesosy Kristy tompontsika. Dia izay faritany avoany andrefana zany no mijoreo talohanareo amin'izao fotoana izao. Dia raha tsika malala moa fa ny faritany avoany andrefana dia FPRD ao à Paris Sosasy arrondissement no misy ISBK ka dia raha tsika mitoram-bavaka ny fahatoravan'ireo mbola namantsika manaraka. Dia latsiny ny pasteur Antra Robinarisson satria no ny adidy maro izay ndraikandraikatany eo amin'ny fiangonana dia tsy afaka izy androany ka dia manao fialatsiny amintsika. Dia atolotra zany amin'izao orasy fotoana izao ny anjaranay dia isy tononkalo dia isy hira anankiroa mitondra ny lohateny hoe tsara ianao dia ny hira faharoa dia fiadanana. N'Andriamanitra malaky manao hoe ka dia ho hitanareo indray ny tsy fitovian'ny marina sy ny mety dia ny manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo azy. Tsy mitovy izy ny manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo azy. Inona moa no tombony atsika zanak'Andriamanitra isika kristianina? Hoy Jesosy hoe ny fiadana tolomeko anareo. Io fiadanana io azo lazaina hoe sekreantsika kristianina ny atao hoe fiadanana satria ny olona zao tontolo zao dia tsy manana izany atao hoe fiadanana izany ao amin'ny Jesosy Kristy satria ampy mizara amin'ny fahasoavana ary manam-pahasoavana io Jesosy tsika io. Ka ty tononkalo izay atolotra ity dia tononkalo hitondranantsika tsiray avy zao raha niaraka ny toerana misy atsika isika dia raha mahita ny paysage raha nanao déplacement tsika dia matetika finaritra mijery andreny hoe mahafinaritra ny fiovana kely mahita ny paysage zay zany mahabetsaka ny ao an-tsaintsika matetika dia mahatsary finaritra tsika na hoe mba miova kely varina izao anefa tadiditsika reny zavatra hitantsika reny zava-boary reny dia toro voninahitr'Andriamanitra reny. Tsy miteny izy reny fa hitantsika hoe mitoro voninahitr'Andriamanitra, asa tanan'Andriamanitra. Isika rehetra ao amin'ny fiainantsika dia olombelonantsika dia efa misy ny olana, misy ny zavatra manahirana kanefa rehefa Jesosy nomentsika toerana matetika ny olana ataontsika goavana eo amin'ny fiainantsika ohatra hoe goavana be tendrombohitra nefa ataontsika ao an-tsaina fa reny olona reny dia kely bitika eo anatsehann'Andriamanitra fa raha tsy bitika reny. Ka dia izany ny fampahaizana antsika amin'izao orasy fotoana izao. Raha mijery izay zava-boary reny tsika dia mahazoe satria misy herinandron'Andriamanitra fonosiny reny manefa atsika manamboatra atsika foana Jesosy mitondra ny olantsika mitondra ny entantsika hoy izy atolory any mavezatra aminareo atolory azy zany olantsika zany ary aokatsika ho maivana fa tsy toy n'le olona anankiray anehitany taxi brosy izy dia ozy izy ny receveur hoe toty atao eny amin'ny tafitrano ny entamavezatra ao dia ny asa tsy homeny fa ny entrao anaty taxi brosy izy dia mbola noaviny any. Toatray zany ny masitsika fa Jesosy fa manaiky anay fa tsika mbola tamana zany hoaniny any. Dia ty zany dia mitondra lohateny hoe ty tononkalo ty hoe raha manopy. Dia toy izao ary le tononkalo raha manopy. Raha manopy ny masoko anoany dia varina finaritra raha sambatra voasitony zao akaton'ny zava-boarinao reny ray loharano ianao hipoiran'ny zava-misy rehetra emirindra milato tsara bika ambazana nataonao tsy misy tomiky jereo dinio ny alalan'ny hery ao ny velona dia ho fantatrao ny adidinao fa nataonao ray mba
isary sy hanamboatra ny saina. Elekeko fahalegazanao, ekeko fahita taratra izany amin'ny asanao. Jereo naiza toerana misy ahy dia hita fa mitoro ny voninahitra ao rehetra. Fa manambara no